Fanatanjahantena rapitso no hiala eto Madagasikara ireo ekipan'ny THBC na ny Tana Handball Club andray anjara ao anatin'ilay fifaninanana eo amin'ny sehatra afrikanina ity ekipa ity nampanantena nitondra vokatra tsara ireto ekipa ireto mandritra ny lalao izay ho tanterahany any ampitan-dranomasina any. Tatapavary. Nanome tsodrano ny ekipan'ny THBC na ny Tana Handball Club androany ny Fédération Handball Malagasy izay notaren'ny filohany Fidèle Razafintsalama. Andeha hiatrika fifananana eo amin'ny sehatra afrikana moa ity ekipa ity ka hanangaram-pitso. Raha ny fantatra dia any Maroc no atontsana ny fifaninanana ny 12 ka hatramin'ny 12 aprilo avy izao. Nandritra izany moa no nanolorana valopy vatson-dalan'ny mpilalao izay nataon'ny Fédération Malagasy ny Handball. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony moa nilazan'ny filohan'ity ekipa ity Joseph Ramieramanana fa vonona tanteraka ny ekipa ary mikendry ny hitondra vokatra tsara avy any Maroc.